avy eo may tsy azo mandrimandre na laila nany magna donc ozy mondragnahare didegny fony ahita tsy kivy lela mitady tsy apetrako ho azaho tsy niembotra afananao amboletra ny fandaniana ilay volavolan-dalàna momba ny serasera sy ny fifandraisanareo solomavambahoaka misa valopolo teny amin'ny anteny mira-pirenena Tsimbazaza Omalialina efa tany amin'ny misasakalina mahery tanoandry vao niroso tamin'ny fandaniana ity lalàna ity ireo solomavambahoaka ireo mandroso ary azatina raha ny zava-misy teniviny lapampanjakana teniviny anteny pirenena amin'izao fotoana zany namana Ismaël Razafinarivo tao aorian'ny efa nitaterana azy teo hoe nivoahany ireo solombavam-bahoaka Mapara niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka ny Tsaratanàna izay tsy nankasitraka ny fandanina amboletra ity volavolan-dalàna ity dia ny zava-misy ao anatin'ny efitra ny fivoriana zany amin'izao fotoana dia tahaka ny hoe fitsarana ireo mpanao gazety izay sisa manao couverture ety an-toerana ianareo mpanao gazety namana ihany koa no misy satria dia fiampangana ranoray ny mpanao gazety aloha zany no misy amin'izao fotoana izao anatin'ny adihevitra fa dia tsy miditra amin'ny adihevitra mahakasika ity volavolan-dalàna ity tsony ireo solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao namana heritena ny anjara-soa inona no azo anatiny azy isak'izay mandray fitenenana zany Ismaël Razafinarivo ny solombavam-bahoaka dia aveliko bay sy veloka nota ho an'ny mpanao gazety zany hoe ohatrany hoe meloka eto amin'ny tany sy ny firenena zany zao ny mpanao gazety satria dia mahitsy zany velona ataon'ireo solombavam-bahoaka isaky mandray fitenenana amin'izao fivoriana izao hoe mpanao gazety dia mandainga manao mamely vaovao tsy marina manala baraka manao ohatran'ny resaka hoe manao ny fanodidonana ny vaovao rehetra ka tsisy lanan'izany mpanao gazety zany ny tokony be olanina zany hoe ny ampiheveran'ny solombavam-bahoaka zany no afatrany amin'ny mpanao gazety ka izay zany no antony tokony hoe andanina ty lalàna ity ny mpanao gazety aty Tsimbazaza dia manampatsofina fotsiny sisa zany ny Ismaël Razafinarivo no azo atao satria dia marary zany ho an'ny tena ilay fitenenana miaraka amin'ny micro dia ny olona olon-tsotra moa zany ety Tsimbazaza dia mitoditodika fotsiny sisa mahita ny mpanao gazety hoe zay zany fa nareo zany dia jerena fotsiny dia famezatsiny ilay fetsiketsehana ohatra nataotsika tamin'ny lakamisy reny dia mindraisan'ireo solombavam-bahoaka sasany ohatra ny solombavam-bahoaka ny Betroka zao zao Nandrena Solo Jean Nicolas dia nahitsy mitsy ny azy hoe tsisy ilana izay mpanao gazety sy ny gazety fa ny RNM sy ny TVM dia efa ampy ozy izy hitaterana ny vaovao zany hoe tsy ilaina zany ny gazety an-tsoratra tsy ilaina ihany koa zany ny onjam-peo tsy miankina na radio tsy miankina zany fa dia ampy ho an'ity solombavam-bahoaka voafidy tany Betroka ity zany ny RNM sy ny TVM hitaterana izay mahasoa azy any amin'ny district na voafidy azy zany ny solombavam-bahoaka ny Maroantsetra ihany koa teo dia nilaza fa hoe tsy maintsy anjehana araka lalàna zany rehefa hoe misy manala baraka lazaina fa hoe ilay tablety ozy zany izay nizaraina teoty dia fanomezana avy amina olona io fa navadiky mpanao gazety hoe entina hanambazana député zany mba hifidianana lalàna dia zany zao no vava latsaka avy amin'ny solombavam-bahoaka ety Tsimbazaza zao amin'ny 1:10 ora alina zao dia fanisofesoana sy teny maratra zany zao Ismaël Razafinarivo no eny ireo mpanao gazety vitsivitsy ety Tsimbazaza eo amin'ny maha olona moa zany raha hoe misy ray aman-dreny mandatsa zany ohatr'izao dia somary mivingivindao ihany ilay zanany zany tratran'izany hoe karazana teny mahery teny marary zany dia tia moa zany mpanao gazety dia mifampahery tena fotsiny zany sisa zao hoe mafy zany fa dia mifankahery fotsiny zany sisa ny mpanao gazety ety an-toerana zany vokatra hoe teny mahery dia mahery ataon'ny solombavam-bahoaka zany hoe io zany mbola tsy misy fandaninan'ilay lalàna akory fa fandraisam-pitenenana ataon'ny solombavam-bahoaka samy hafa zany izy io dia zany ilay torapo zany aloha ataony ka hoe manentina ny solombavam-bahoaka hafa zany hoe andao hifidy an'io fa io zany fa tratra ny mpanao gazety dia andao velesina amin'ny marary azy zany ny mpanao gazety dia io zany karazana hoe ataontsika hoe ina moa zany fomba fiteny azy mazatra Ismaël Razafinarivo fa dia tratra zany nareo mpanao gazety amin'ity lalàna ity fa dia marary nareo zany zao zay zany ny alahelo mitambesatra amin'ny solombavam-bahoaka dia anapara ny fahateverany zany zao
ny mpanao gazety dia tsy maintsy andany ity volavolan-dalàna ity zany izy ireo. Zay nga manolo ny zavatra tranga aloha ety Tsimbazaza. Manana fanontaniana heritina azafady raha mety hoe hita kapokapobeany ve hoe firy ny solombavamboaka tavela ao anaty trano ray zay a de zany débat zany a raiso le ronapeo raiso le zay miteny raha ohatra tsy mandeha direct amin'ny RNM sy TVM raiso de mba ampafantaritsika hoe zao ny tenin'ny solombavamboaka ranona mba mandray feo ve nareo? Mandray feo aloha zany, ezaka mandray feo aloha zany satria ao anatin'ny efitrano fivoriana moa zany sady mandeha mafy any lay micro zany a dia tsy afaka ny mitatery azy fa mivoaka micro zany zay dia misy any mandray feo zany. Misy ny aina manjery mpanjakana tsy mandeha mivantana moa zany rehetra zany Ismail Zafinarivo dia isika le avy amin'ny tsy miakina zany miezaka mandray any oronapeo rehetra vokatry izay hoe teny mahery ataon'ny mpanao gazety zay. Isan'ny manatrika eto aloha zany dia eo amin'ny impolo eo zany zao manodidina ny impolo anoany nga masisa ezatsika moa zany azo anisa marina zany araka ny zay tratra eo Ismail Zafinarivo. Ia makasitraka anareo tondra an'izay fanio-kevitra izay fampitambo avao moa zany fa tsy hoe fanio-kevitra nakaiza zany raiky amin'ny 20 ka zay tapaky reto impolo reto raha zany inona moa ambaratonga ndingana rehetrrehetra zany asa aloha azy mety ho fiovana la dernière minute fa makany amin'ny fandanina n'ity zavatra ity. Eto amin'lohantsika eto moa ny solombavamboaka Christine Razafimasoa izay isan'ny solombavamboaka ihany koa Razanamasoa ao anatin'izany solombavamboaka mapara izany. Inona tompoko ny antony hoe nivoanareo zany efitrano fivoriana amin'ny sotona izao? Tsotra toko nivoaka ny efitrano fivoriana zahay satria ny fomba ny tondrana an'io code de la communication io hoe hodiniana dia voalohany indrindra atao entery, natao tery vaimata, natao amboletra, tsy misy fieritreretana akory hoe zavatra sarotady ety. Mikasika ny fahalalahana ny asan'ny gazety fahalalahana maneho hevitra, fahalalahana miteny zany zo fototra amin'ny zon'olombelona anefa izany zavatra zany tsy tadiavina mitapatapahana sy volanina fotsiny eo dia zahay mapary mahita fa tsy ao anatin'izany fotoana tery vaimata zany no ahafahana ilaza fa manaja ny zo sy fahalalahana fa mbola misy zany misakatsakana araky ny voalaza ny article 10 ny constitution zavatra farany zay zo lehibe zany hoe fahalalahana indrindra amin'ny tany mandala ny demokrasia. Fa raha ny eto amintsika raha mbola misy misakatsakana ny fanovana ny hevitry ny maro satria izy io efa nisy avant projet hevitra natao tany amin'ny atelier zay nataony teo ambanin'ny fiahiny système de Nations Unies betsaka ny zavatra novana tao anatiny ka raha misy zavatra ovana ohatran'izany tsy ao anatin'ny fotoana fohy na amboletra no andaniana azy fa mbola mila koa mila ny hevitry ny maro indrindra ny vahoaka zay tokony fahefana eo amin'ny fandalana zany atao hoe demokrasia zany. Mahakasika an'ilay cybercriminalité tompoko inona ihany zany ny tena ny hafarany hatreto? Ny cybercriminalité moa zany zao dia miteremanay amin'ity session ty ihany zany misy décret napina ny ordre du journay iterena an'iny cybercriminalité iny. Fa zahay eto dia efa milaza fa io cybercriminalité io natao hoe lalàna spécial aza io dia moa tokony lalàna spécial koa ny manova azy. Ny code tomboko dia amboniny zany rehetra zany ka na ny code de communication dia efa afaka manafoana an'iny article 20 cybercriminalité iny satria ny article 20 iny dia manome message ara-pigadrana fidirana ponja anefa ny ato amin'ny code
efa tsy misy tsony zany rehefa dépénalisation ka la peine la plus douce no ampiarina ka reo disposition anankiroa reo mifanipaka dia ilay anankiray zany izay ny any amin'ny cyber zany a le cyber criminalité zay manisy sazy fanagadrana zay tsy azo ampiarina tsony iny zany a no tokony ho foanana caduc en soi iny article 20 zay Isarantsika ny solombavoaka avy amin'ny Mapara Ramatoa Christine Razanamasoa zany nitondra izay fanazavana izay araka ny fanambarana moa zany dia nivoaka ny efitrano fivoriana tsy nandray anjara intsony amin'ny ady hevitra sy ny fananganan-tanana anapahana ny fandaniana ity volavolan-dalàna ity ireo solombavoaka Mapara ireo amin'izao fotoana izao. Araka izany dia mbola mitohy zany ny ady hevitra ao anatin'izany efitrano fivoriana itsy amin'ny ato amin'ny anteny mera-pirenena Tsimbazaza izay na manatovy Rakotodrafony inona ny azo ampiana mahakasika izany. Raha zava-misy zany ty amin'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana izao Yatatina Andrimisena dia somary azo atao hoe mamohitra ihany ny zava-misy satria na ireo solombavambahoaka izay nandray fitenenana voalohany ty zany dia tsapa vetrany fa misy le rancune izay tanterahana amin'ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao nitsapa tamin'ny solombavambahoaka ny miandry vazo izay nandray fitenenana voalohany ty zany fa tena mahay mpianatra ny mpanao gazety tokoa ny tenany na dia tsy ao anatin'ny commission ary na dia tsy mianatra amin'izany serasera izany aza dia mampianatra sy na nikendra manokana ny mpanao gazety dia tonga tetỳ amin'ny anteny mera-pirenena tetỳ. Ny fivoaran'ny raharaha ihany Ismail Ravinarivo dia tsy fantaza satria misy zany ny solombavoaka tato anatin'ny efitrano mba sarotiny ihany zany amin'ny asan'ny mpanao gazety ary mba niaro ny mpanao gazety tahaka ny solombavoaka ny Arivo Mamo solombavoaka Fafito Arivo Mamo Rodin Razafinanjato Rakotomanjato elatsiny anisan'ny nijoro zany hoe niaro ny mpanao gazety teo natrehan'ilay zavabe nataon'ireo solombavoaka sasany teo ihany koa zany ny solombavoaka ny tsara tanàna izay nijoro zany hoe sarotiny izy amin'izay asa ny mpanao gazety zay ny fahavonona ny ara-asa sy ny toetra masina ananan'ny mpanao gazety zay no nisan'ny joroany izy ireo ary ararotsika moa zany ny solombavoaka Fafito Arivo Mamo tongatsika ny mpanao-keviny malona n'izao raha ity Tsimbazaza zao andeha matory solombavoaka nanaiky hijoro ianao hoe karazana hoe misolotena ny mpanao gazety ao anatin'ny efitrano natrehan'ilay vavabe nataonareo solombavoaka sasany eny zavatra tahaka an'ireny ve nendrasan'ny rehetra andeha matory solombavoaka amina fandaniana lalàna tahaka zao. Marina tokoa zany satria tsy hoe atao anatin'ny commission ako na atao ambonidiran'ity dossier ity tato anatin'ny Assemblée nationale dia isany nangataka ny any amorana mba tsy totoafo zany na zavatra kamehana nanaovana azy. Ny zavatra mampalakely fotsiny hoe maninona no potehana ny totoavina malagasy tsy isy mpanao gazety no andeha ilaza ny zava-misy satria raha tsisy mpanao gazety tsy azonao ny vaovao rehetrarehetra ny elekela-tranany député tsy alaza zany hoe voalohany zany radiniana le zay mahatonga amin'ny sarotiny teny hoe aoka janony fa tsy mety mendrika ny Assemblée nationale ny fanaratsiana mpanao gazety satria zay tany andreo dia mampampanao gazety foana fa tsy vitany gazety anetsahany ny zavatra ampitaina. Ny faharoa tiako tenenina dia hoe tsina aveo ohajanona zay na tonga hoe ny zaza maditra tsy narotsakazo ny tena ambara dia hoe maninona zany hoe mbola be dia be zavatra tsy manjary ataon'olona matoa le olona manao teny ohatran'io amin'ny solombavamboaka mialatsian'ireo solombavamboaka namako vao fidotra reo fa tsy dia tsara loha isy angeny mpanao gazety mba manao vava-tafahoatra fa raha ianao zany miavy tena amin'ny zavatra tsy mety misy zavatra ratsy atanao tsy tianao fantatry ny vahoaka nefa ny tokony izy aloha fa voaka ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao zay hoe aminay izy hoe fahamarinana sy ny fahamasinana hoe maitonana ny firenena fa raha zany tsisy raha fanety raha ohatra ka mbola hipetraka ny escroquerie raha mbola hipetraka ny rehetrarehetra zany amin'ny fampigodona ny repirenena izy tia mazainga izy ny Arivo Mamo amin'ny resaka tafio mbola tena tsy mety misy saiko amin'io satria resaka sambyzaro ihany nanao an'io na amin'ny autorisation efa fantatro zao inona nandehanana tany amin'ny Cap-Vert nakany vairaoplanina nakany an-dafy nakany fary nakahafatra ny teny procureur fa hoe
dia arovany tapio maninona le mistera no mivarotra amin'ny solo maninona no amidy izy ay anao fantarana hoe firy taona metiny solo boka ny territoire Madagasikara ty fa diso be diso ny filazan'ny sisolombavoka ataona fa zay mba fantany noho ny hoe afaka zany fa afaka manao nytiany ataony zareo mbola maapresia hoe tsy tokony zany le izy raha ohatra firenena tiako hovanina ka samy manao zay tiany atao daholo fa tsisy pijery ary tsisy mpananatra dia samy manao zay fatany ny andriamatoa Simbabwe ohatrany hoe mandalo fitsarana zany mpanao gazety zao dia tokony olaniny ty zany hoe miloko izy dia andao olanina fotsiny ty zany ny lalany ty aleo aloha lazaiko fa tao anaty commission aloha kanjo reny tamin'ny fito mandrapatonga ny tamin'ny fito arivo PDB ny amandomana tao anatiny zany tena betsaka ny nataonay le izy na dia zareo mapara miboaka toara samy nanao mandomanda ohatrany zany hoe mbola tsy lele araka le lazainareo kosa aloha le izy hoe mandalo dia miboaka fotsiny fa tena PDB ny siponinay tao jereo tsara fa mioko anareo ty zavatra ty dia dinio reto avy ny amandoma efa nahazo dossier koa fa reo mamanana hoe reto natao tamin'izany dia tena hoe tena grave sy ratsy nasina manoma hoe inona mahasoa fa tsy hoe tsara daholo hoe nandeha fotsiny mijery dia diso zay fa tena mba nisy kisana atao fa tafa ohatra le teny-dralahy rehetra atao amin'le hoe zara raha nisy lazainy dia hoe mpanao gazety nareo mpanao gazety ina ny tenenanao zay le olona asany io matoana tsy mantahatsika raha misy zavatra ratsy ataonao zany ono ararotana farany andriamatoa Simbabwe inona moa zany ny hevitrareo anatin'ny atoko tiky Madagasikara tiky Madagasikara dia mamiasa ianay dia zay menasa mpanao gazety fa misy kisany zavatra tsy misy mba tenenina za tsy teny zany ananatra ao zay mba ferana le zavatra zay niadina to matoa zay niadona mpanao gazety milaza hoe aemory io dia emoka na dia iny ary izy androany moa zany mbola natao ihany izy hoe mandrafarivo ny andro hitatsika manina fa ianay dia hoe aloha hoana lesona PDB ny lesona azo tamin'ny sivy tamin'ny asa fanaovanavapon'izay jady dia tena fa amin'ny teny hoe mahitsy misy amin'ny teny ilaina mpanao gazety ilaina mpanao gazety fa mpanao gazety tomba hoe aza dia mihoatra ny mihoatra loatra fa rehefa marina ny lazainao toy izao hatramin'ny farany fahamarina ny zavatra lazainareo io isaorana anao andriamatoa Simbabwe io ampiandrasana n'izay fanapahan-kevitry ny Simbabwe moa Ismail Zafinarivo ety ivelany no nanararotana ny akanany hevitry ny Simbabwe ny Madagasikara vao fito tao arivo mamo dia iverina ao anaty efitrano indray aloha ny mpanao gazety ijeran'izay mety fihetseham-pon'ireo Simbabwe mbola tavela ao anatin'ny efitrano amin'izao fotoana izao tovorakotondravona ny magaga eritiana nanjara so amin'izao fotoana izao zany le débat dia olona zay azo lazaina hoe manana tota taratasy amin'ny fitsarana amin'ny raragoavana no mipetaka indray ny mpanao gazety asa hoe anaona zany réaction-ntsika ara-pito satria dia zareo indray misy no mipetrapetraka manana an'izao hoe grand dossier amin'ny fitsarana zay fa misy kosa le tena hoe manendrika indray ny mpanao gazety ka angamba tsy lefitra tsiny sika manoloana ny zava-mitsanga zay vavaratsy sy mafy be zay ataony ny solombavom-bahoaka amintsika mpanao gazety dia zay moa zany zava-misy ireo Simbabwe sasany moa efa manomboka mivoaboaka ny efitrano février ihany koa tsy fantatra laritra loatra ve le février dia misitaka kely sa manakory fa dia zay ny zavatra misy ety an-toerana zany aloha Ismail Zafinarivo ia mankasitraka anareo antondra an'izay fampitambo avao izay isika moa ngamba tsy ampitovy leny tamin'ny hoe zao ny fihetsiky ny solombavam-bahoaka dia tokony ho valiana ohatran'izao fa andrasantsika aloha hoe inona marina ny tena efarany zao action atao eny amin'ny antenimera-pirenena zao amin'izao fotoana izao araka ny tatitra moa izay nentina teo dia nivoaka ny trano solombavam-bahoaka anisan'ny mapara anisan'ny solombavam-bahoaka raha te fiara-vony John voafidy avy any tsara tanàna tonga eto amin'ny trano fitenenana andriamatoa solombavam-bahoaka inona marina ahoana ny fandehanany inona aloha voalohany tonga anareo nivoaka ny efitrano misaotra indrindra Ismail natonga anay nivoaka ny efitrano aloha zany dia ny voalohany indrindra dia tsy teo tompona ndraikitra amin'izay mety ho fanapahan-kevitra tapaka vonjimaika amin'izao fanapahana lalàna zao zay ny verinay mantsy fa anisan'ny zavatra lehibe loatra zany fanaovana lalàna zany
ka ny raharaha rehefa tapahana ao anatin'ny savorovoro dia nyverinay a fa anisany tsy mahatsara ny firenena, tsy mahatsara ny vahoaka raha teo ihany koa maromaro ny dingana nandalovan'io resaka lalàna io zany a tao anatin'ny teto amin'ny firenena satria araka ny voalazan'Andriamatoa minisitra moa dia hoe roapolo taona no efa nandinihana an'izany lalàna izany ary indrisy anefa fa tohatra ny hoe tsy arakaraky ny nandrahoana azy ny andoharana azy ankehitriny fa raha vary no nandrahoana to mangazo ny loharana. Zay zany ny fomba fanoharanay zany an'ilay lalàna. Ka izay solombavam-bahoaka dia tsy teo tompona andraikitra amin'ny zavatra tahaka izany fa mila izay mba malala hoe zavatra mazava tsara no andraisana fanapahan-kevitra satria zany solombavam-bahoaka ny Madagasikara zany dia tokony afantatra mazava tsara ny zavatra zay tena andraisany fanapahan-kevitra. Ahoana no azahoana mamantatra an'izay dia izay dia tsy te alala melohany zany hoe fahalalan'ny mpanao gazety zany. Ny mpanao gazety nefa anisany niarana andinika an'io nandritry ny 20 taona araka voalazan'Andriamatoa minisitra koa ahoana moa no hotapenam-bava ny mpanao gazety tsy avela hiteny tsy homena fotoana ary tsy tokony anaovana antso-jay ohatr'ireny ihany koa ary na izay aza izay nanapaka tamin'ny zoma teo ny hoe andao ahembotra le izy dia tsisy nieritreritra mihitsy ny hoe ahembotra amin'ny talata zao fa na izay solombavam-bahoaka ihany koa dia kenta tao anatin'ilay fanemorana fa dia ino moa zany voalazan'ny lalàna hoe rehefa mampiantso ny membre gouvernement zany mampiantso fivoriany tsara-potoana dia nivory izay nanao an'ilay izy ary tao anatin'ny fandaminana ny ordre des jours dia mbola nangatahana ihany koa ny hoe andao re mba jerevana fotoana manaraka ary tsy tiany iny lalàna zay vorentsika fa tazevana fotoana manaraka no andaniana an'io raharaha io. Firy zany zao nao amin'ny trano fivoriana? Raha ao amin'ny trano fivoriana aloha ny tenanay moa dia nisa solombavam-bahoaka fahatelo nandray fitenenana ary naneo zay hevitra zay ny hoe tsy te ho tompona andraikitra amin'izao fanapahan-kevitra vonjy tavanandro zao ny tenanay ary dia nitaona solombavam-bahoaka ny hoe mba hivoaka ny hefitrano tsy handray fanapahan-kevitra mahakasika ny zavatra ka tao aoriana ny nandraisana fitenenana dia nisy koa ny fandraisana fitenenana nataon'ireo solombavam-bahoaka mapara sy zay namana sisa zany ka ny fiheveranay izay moa rehefa nivoaka solombavam-bahoaka dia nandeha nakaty aminareo zao ny hefitrano dia nandeha nakaty aminareo zao ka ny heverinay angamba fa efa tsy tomomba anaraka n'ilay hoe appel natao tamin'ny voalohany zao solombavam-bahoaka ao fa mety efa tena banga tanteraka ihany koa zany zay solombavam-bahoaka. Ahoana Andriamatoa solombavam-bahoaka ilay vokatra nivoaka avy eo anivon'ny travaux de commission ve asambombiera io olaniny io sa ahoana satria vaovao eninay dia hoe niakanidina ihany ministra hoe ohatrany misy amendement maromaro natao tao amin'ilay travaux de commission ka manitikitika ny saina no hoe le zavatra nivoaka avy eo amin'ny travaux de commission ve zao tolotra ery aloha zao sa zavatra hafa mihitsy. Raha ny fomba fiasa moa amin'ny séance plénière tahaka zao zany dia miakatra ery ambony zany ireo rapporteur ny commission zany hoe commission ny communication ary dia nanao ny tatitra izy zany teo sy ny amendement zay nataony moa zany zay nanekisena zany nampiarahana tamin'ny tatitra zay natao teo. Misy tokoa zany ireo amendement zay natao tao anatin' zany travaux de commission zany misy mandindiny maromaro zay nasiana fantsiana tao anatin'ilay izy zany fa izao kosa ny séance plénière dia raha ny fomba nahazatra anay hatramin'izay dia izay zavatra nataony lanin'ny ny membre en commission zany sy amendement zay nataony tamin'ny fanavan-dalan'ireny zay natao dia saika nankatoavina avokoa zany ny zavatra zay natao fa kely finoany zay ary zay no anisany nahatonga anay nivoaka sahady satria kely finoany zay ny amin'ny feo mandeha tseroa zany fa izay metimety amin'ireo mety hoe maranisa ao anatin'ilay anapaka be fahatany fotsiny zany an'ity lalàna ty dia hoekeny tamin'ilay amendement zay natao fa reo tsy metimety aminy dia hovany ary andraisany fanapahan-kevitra ihany koa dikan'izay zany ary nisy ihany koa moa zany talohan'ny tenenanay ny porofony zany nisy solombavam-bahoaka nijoro tao nitsangana mihitsy hoe zay dia mba angataka mba ilay projet de loi nalefa ny gouvernement mihitsy no andraisany fanapahan-kevitra eto na enina tsy ka izay zavatra zay zany ary inona ny antony présence massive amin'le mpikambana amin'ny gouvernement ohatrany hoe maromaro ny tonga ao
inona ny mety andikanan''izay? Angamba mety hoe moaly moa zany de nisy le atao hoe solotena enina avy amin'ny gouvernement de solotena enina avy aminareo mpanao gazety, tsy fantatro raha toin'izay fa de neveriko hoe mba mifanontrona angamba zareo hoe membre amin'ny gouvernement fa de maromaro reo no tonga tokoa zany am'izao fotoana zao. Ity moa zany tena miroso amin'ny hoe andany an'le lalàna. Za aloha eto Ismaël dia efa betsaka ihany ny teny izay nataoko teo ny hoe aza ilomaizana sy azakazana ty zavatra ity, ary anisan'ny voako mihitsy de tsy te ho tompona andraikitra amin'io lalàna zay hiteraka tsy hiteraka fandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy io, ary mety hiteraka fisavorovoriana ihany koa. Ka za eto de ohatran'ny kely finoana fa mety ny hoe isin'ny hoe tsy fahalaniny ngamba ataotsika hoe kely de kely ny sansa zany fa tena ho lany io lalàna io raha ny fomba hitondrana anazy eo am'izao fotoana zao no resasa efa ny sisihana hatrany le izy satria maro ane reny ataotsika hoe nareo mpanao gazety zao efa nyteny foana nangataka andodiniana izy ty, nisy ny atélé zay natao tamin'ny tany Antsirabe tany Mahajanga ny validation nationale ihany koa efa nisy zavatra mifanarahana tao, nisy ihany koa ny fihaonanareo tamin'ireo tamin'ny PNUD sy ny sisa efa nisy hoe mba dinganao atao kanefa tsisy ny rara iny zany zavatra fa hoe nasisika ihany ka fahazahoko an'le izy dia tsy maintsy ho lany io zavatra io raha ny fahazahoko azy. De inona ny mety ho fihetsiky ny solombavamboaka ambiny satria raha dinianaka zany fitsenisa no mandany lalàna ndre mato solombavamboaka raha mihoatra ny isan'ny solombavamboaka araka amin'ny 20% aloha de inona maromarona tokoa zany fa dia tsy ho ampy atsasa mananilany akory no andany an'io lalàna io. Eo amin'ny hoe fihetsiky ny solombavamboaka tonga ao moa zany fitsenisa tonga ao dia sanaraka fotsiny an'ilay atao hoe fitsipika sy ny règlement intérieur anay nefa kosa mba misy ihany ny zavatra azo le ferina fa ny zavatra tahaka tony kosa de tokony mba ho ity ny majorité ny solombavamboaka hoe tena hoe ny solombavamboaka maro anisa tokoa niara-nandinika sy nanapaka azy tao ty zany. Ka aminay zany ny fahazoana anisy na 10 azany eo na 20 aza sisa tavela ao araka ny fomba fanapahana ny lalàna ao amin'ny teny mera-pirenena dia ho lanin'ireo solombavamboaka reo foana zany. Tsy mampiotsina ny mpitarika fivoriana zany fa laniny ny fahazahoko an'le izy koa manana mission hoe tsy maintsy laniny de mission eo amin'ny hoe tsy maintsy lanina mety hoe anana an'izay izy fa afaka miteny koa mitarika fivoriana rehefa tena ny diniana sy nalalinina lalina zavatra ty nisan'ny zava-dehibe tamin'ny firenena tsika de anisan'ny hoe vitsy de vitsy maninona moa mbola afaka miteny mitarika fivoriana mbola hoe andao tsika mba andinika ary zay de nametraka tsara ny hoe na andao diniana amin'ny session ordinaire manaraka na andao aloha tsika hitodika amin'ity francophonie ity fa ny fomba ny tokantrano malagasy raha tonga ny vahiny de ajanona aloha ny adiny mpivady fa zavatra misy zao rapitso raha makapitso ny sisa andray an'izany francophonie zany vahiny be dehibe no tonga eto de hoe za de nangataka mihitsy tao anatin'ny fivoriana iny hoe maninona moa raha mba vita ty francophonie ity va mba andinika sy anapaka anitsika any afarany any raha tsy mety atao amin'ny session ordinaire manaraka le izy zay zany de efa nialana nenina daholo ka ny mpitarika de mbola afaka koa mampiditra zany sosikevitra sy mijery zany fa io moa samy manana ny masom-panahy ny olona rehetrarehetra sy ny mety hoe fomba fijeriny hoe zao no mety mampetipety azy zany ka de iny samaavamboaka fantaniko farany efa natsidiko kely taminao ihany izy ty maly fa mbola veriko satria androany de mbola nisy vaovao hoe alohan'ny nidirana tary amin'ny hémicycle de mandalo ary amin'ny vice président solotenany Tuléar ny député tsirairay vitsivitsy tena mipetraka marina vantaniko le izy ty resaka hoe maletsy hoe rehefa tiany exécutif tsy maintsy ho tanteraka zay eritreriny tena mipetraka marina ve zany eo nivony solombavamboaka satria mbola vaovaovao teo zany hoe mandalo vice président Tuléar zay vao mandeha atsy amin'ny hémicycle. Raha makasika an'izay fantahina zay tokoa
Ismaël dia atao hoe tsy fanontaniana indray mandeha moa zany raha ny eo amin'ny anteny miaram-pirenena fianao mantsy ao dia anontaniako e. Fa rehefa eto zany anontanianao amin'le izy ho anay moa zany rehefa vita ilay travaux de commission dia nandrasana hoe amin'ny firy zany no iroso ilay science plein air. Ao anelan'elan'izany fotoana rehetrarehetra zany a dia mandeha tseroa ny inona aloha dika le fietoana ela be mety eo anelanela le hoe travaux de commission sy makany amin'le hoe fivoriana itambarambe. Ny fomba fiasa zany a raha vao vita ny travaux de commission dia mandalo amin'ny fandrefetana an'ilay procès verbal zany a ny reo membre ny bureau ny commission reo zany membre de bureau ny commission reo a dia manao an'izay izy. Dia rehefa vita zay a dia aroso ary amin'ny multipliena zany lay procès verbal io zany dia zarena amin'ny solombavamboaka dia miroso lay science plenaire. Ny zavatra hitanay nefa eny lavalava ihany aloha le fakanay na asa moa na hoe vokatry ny travaux de commission anisany hoe lavalava ihany koa fa raha mihoatra ihany koa nefa nle PV jerevana misy pejy eo amin'ny 4 eo angamba le izy a neverina fa tsy zay ihany akory no procès verbal tena lava tao. Ka tao anatin'izay zavatra zay a samy manana ny fomba filaza ny rehetrarehetra ao anatiny hoe fiatrehana an'le science plenaire ary zay indrindra ny mahatonga anay ny hoe zay manko dia anisany savorivory amin'ny fanapahana lalàna matsy zavatra tahak'izay zany ary zay nahatonga anay ny teny hoe aleo mihitsy zay a tsy tompona andraikitra amin'ny zavatra ohatry tia satria efa tafiditra ao anatin'ny savorivory ny raharaha ka na zavatra tsy tokony tapahana aza ny serena ho tapahana raha zavatra tsy tokony masaka ny serena ho masahana dia mazava ho azy fa ho tafiditra daholo zay fomba rehetrarehetra zay mety entina hanamasahana azy na entina hanapahana an'le izy. Ka eto angamba ny namana Ismaël raha ohatra namanokana zany aloha sady tsy voantso za raha teo ihany koa moa hitanareo tsara angamba tantara teto amin'ny firenena ity nisy mifanapahana andreny tetibola 4 reny a iza rery no tsy nandany an'izany tetibola tamin'ny 2016 iny zany tiako lazaina am'izay zany a ohatranay tony zany dia efa tsy mba le solombavamboaka tsy mba voabitsika tsony le hoe ary misy an'izao na ary misy an'izao a fa dia ny feo mifieritretanay a sy ny fahatsapahana iny andraikitra nakiny voakanay sisa no mitondra anay zany ao anatin'ny anteny miaram-pirenenao a ka salanay zany dia tsy ahentsony an'ilay feo hoe misy an'izao ary na misy an'izao ary na misy an'izao ary fa eo aloha dia hoe misy avoivoy salan'ny fandrama satria miara-miainao moa zay rehetrarehetra dia misy zany zavatra zany hoe misy ny fisavoivoy na any amin'ny kafetaria mifampikorana any misy mandeha ary misy mandeha ary sy ny sisa fa ny andehanandreo andreo moa dia tsy fantatra hoe inona sy inona fa dia ao anatin'ny lapan'ny demokrasia tokoa moa iny ka dia atao hoe manana zoka matsirairay ifampidinika sy ifampiresaka eny anelakelan-trano rehetrarehetra eny. Ia dia mankasitraka anao ndry mato solombavamboaka sao dia misy afatra farany tianao apetraka. Ny afatra farany zay tiako apetraka angambany dia mitodika amin'ireo solombavamboaka namana mbola ho lava izy ity satria zany roa taona sisa mbola naovandalàna zany a mbola adidy mavesatra miandry atsika zany hoe tsy androany ihany ny fanaovana nyty lalàna ty ka hiazakazahana tahaka zany ny lalàna itsika mety hoe mandalo ihany ao amin'ny anteny miaram-pirenenao fa ny lalàna zay apetrakantsika kosa dia hiaina an'le vahoaka malagasy misy mitsangana hoe lany foana izy ko efa 4 mandritry ny taona maro zany ka zay zany hoe mba afatra amin'ny solombavamboaka namana hoe tena andao ry zalahy samy andiny tena ihany fa sao dia ho tsarainy tantara amin'ny zavatra ataotsika ty tsika. Faharoa manaraka zay mitodika amintsika vahoaka malagasy rehetra ihany tsarovy fa tsy dia hoe tsy manana solombavamboaka reo fa manana solombavamboaka anareo ary zany ny antony ijoroanay isoloanay tena zay mety ho etaetanareo mpanao gazety ary tsarovy ihany koa fa raha manao zany code de la communication zany tsy ampanao gazety samy rery fa mivoaka malagasy rehetrarehetra zany zavatra zany ohatra fotsiny mba andiniana hoe etaeta malagasy mba haenody manerana Madagasikara zany hoe ainao manjery miainga avy etya atampony aty zany na privé io a na fanjakana io ny andiniana an'izany raha enjehana maimaiky zany a nareo fa nandinika azy 20 taona efa nanapaka azy tamin'izany fotoana zany ka hoana moa zay no tsy amenareo fotoana lavalava andiniana an'izy hoe zavatra ilay mivoaka marina zany zavatra zany koa dia zay eto zany dia manao hoe mahereza atsika rehetra tolona zany a io a ary tokony atambatra ny hery a ao anatin'izay resaka tolona zay ny fanaovan-dalàna moa dia tsy ho mandrakizay eo akory ny lalàna zay natao io fa amin'izao fotoana zao dia tiako ny milaza amintsika vahoaka fa ny article 20
amilay iny izy ty lutte contre cybercriminalité iny zany zao a de tafiditra misy décret tonga ao aminay eo nampidirina ao anatin'lay fivoriana tsy ara-potoana zao ndray zany no andanina an'le izy zany lay loi 2014/06 zany mahakasika an'iny ka ny tiako lazaina de zao a aza malahelo tsika fakambany ny feo a aza mitsahatra mitenena mitaky mangata mandrakariva fa na ho amin'ny herinandro aza na amin'ny ray volana manaraka na amin'ny session ordinaire manaraka ny lalàna zay natao androany raha tsy mifanaraka fiainana malagasy a de mbola azotsika atao hoe ahitsy ndray ihany koa zany a satria na izay solombavamboaka afaka manao proposition de loi ary na ireo amin'ny gouvernement koa de afaka manao projet de loi zany a ka dia aokotsika zany a mba samy anatena fa ny marina tsy mba maty a raha zany amin'ny resaka fandavan-dalàna zany mbola azotsika ovana sy soloana zany a raha tsy mifanaraka fiainana malagasy dia makasitraka antsika ato amin'ny radio Antsiva ary misaotra an'ireo nanaraka ny zao anjabeo ihany koa ny solombavambahoaka Ratefy Arivony John voafidy avy any amin'ny district Antsaratanàna no niditra antsehatra teto iray tamin'ireo solombavambahoaka nandao ny hémicycle satria mahita fa misy fomba hafahafa anaovana antery anyity fandaniana ny lalàna mifeny fifandraisana ity manao mandra-peona Andriamanitra solombavambahoaka saretin'omby efa taritin'olona mitrongo homana tsy afa mitolo matiny jiro mitoka ny ambolo osy akory le vanso akory tapaka teteniviny anteny mera-pirenena Tsimbazaza zany no lanireo solombavambahoaka ny volavolan-dalàna mahakasika ny code de communication izay anolaniny ireo solombavambahoaka tamin'ity ariva ity raha ny isan'ireo solombavambahoaka nandany izany volavolan-dalàna izany zany de nisa 20 izy ireo nanangatanana ary nanaiky avokoa ny fandaniana amin'ny ankapobeny taona ny fandaniana isanandininy izay nasipanitsiana vitsivitsy any tamin'ity volavolan-dalàna ity namana Eritina ny anjara ny fandehanan'ilay fanapahan-kevitra moa zany Ismaël Zafinariva rehefa taorianan'ilay hoe asambomera androany tontolo andro dia nentina teo anatrehan'ny fivoriam-be zany ilay asan'ny asambomera io dia nodiniantsika kely zany ilay fanovana na fanitsinana tamin'ny vomera teto dia ny fivoriam-be zany hoe misy fanovana sy fanitsina hatrany amin'ny andininy folo mahery any ho any zany no isin'izay fanitsina zay dia io no nakatoavin'ny solombavambahoaka hoe iza no mitsipaka na manaika ny fanovana nentin'ny asambomera tamin'ny andininy zay niraisy ohatra dia misy manangatanana solombavambahoaka hoe mankatò zany misy ohatra hoe aloha averina amin'ilay endriny teo aloha lay version original avy amin'ny gouvernement ohatra dia mandray indray ny andininy hafa zay nasipanitsina dia takazay hatrany hatrany zany no nandraisana ny fanapahan-kevitra taoriana zay zany dia nrosto tamin'ny fankatoavana ankapobeny amin'izay zany lay volavolan-dalàna dia ny 20 zany ro solombavambahoaka no nankatò nandany izay volavolan-dalàna izay Ismaël Zafinariva amin'izao 12 alina mahery 10 minitra zao zany hoe vao minitra vitsivitsy teo eo zao no nahavitan'ny fankatoavana fandanininy solombavambahoaka ity volavolan-dalàna mifeny serasera ity lany tanteraka zany tetỳ anivon'ny anteny mera-pirenena izy io ny solombavambahoaka tato anatin'ny efitrano dia misy ny avy amin'ny antoko tiky Madagasikara misy ny avy amin'ny mapara 2, 3 dia misy ny avy amin'ny VMM misy ny avy amin'ny MMM 2 dia misy ihany koa ireo avy amin'ny indépendant le fahitatsika matetika reny misy zany ireo avy amin'ny HVM toko zay tahaka zay zany misy an'ireo solombavambahoaka no hoe nandany ity volavolan-dalàna ity zany hoe ny anivony antoko tiky Madagasikara izay manana solombavambahoaka ihany koa dia tsy mivoaka ny efitrano izy ireo fa ny tato anatin'ny efitrano ihany zany izy ireo vary nanangatana ihany koa aloha zany satria misy aloha zany tsy nanangatana satria le solombavambahoaka tato anatin'ny efitrano zany misy eo amin'ny 20 ro zany no
nakatoan'le izy fa misy ihany zany ro sombavoaka vitsivitsy hoe tsy nanangatanana mihitsiny zany amin'ny ankapobeny satria tsy manana-kevitra dia zay zany karazana foronana misy hoe tetia Tsimbazaza. Mbola hoitsika amin'ny Antsibiry moa zany isan'ireo andinina zany zay nasian'ny komisiona na ny vomera fanitsiana sy fanovana tao anatiny izao hoe fankatoavana ny volavolan-dalàna zay mifehy ny serasera zao zany. Ny ministra le nitansaintsika tany am-piandohana misy 7 ireo mpiambina tany gouvernemanta ny tonga taty Tsimbazaza dia samy tsy niala avokoa zany fa nanaraka hatramin'ny farany ny fandaniny ny solombavamboaka izay volavolan-dalàna zay na ireo mpiambina tany bromarsa ihany koa aza dia tazana ety avokoa zany tsy nisy ny bika ny tarihan'ny voalohany pakazany koa ny ireo teknisiana avy amin'ny ministera maromaro zany zay nanotrona ireo délégation avy amin'ny gouvernemanta dia samy ravoravo anatin'ny efitrano fivoriana avokoa moa zany ireo solombahoaka maneho ny fifaliany taoriana zay hoe nahavitany ity fandanina ny volavolan-dalàna mifehy ny serasera ity tovrakotonavony. Irtina Nzarason ny Tsaramarina nandritra ny fiserany zany dia ray ihany no mitsipaka ity volavolan-dalàna ity Girivandrena Soa Kestera fahatelo avy amin'ny antoko tiako Madagasikara zany no mandaa sy mitsipaka zany le volavolan-dalàna mikasika ny serasera teo ary saingy tsy nanangatanana kosa ireo solombavambahoaka avy amin'ny tima rehetra zany tsy nanangatanana tao anatin'izay fifidiana zay niampy ireo indépendant somary hoe tsy anisany mihitsy zany atao anatin'ity resaka volavolan-dalàna ity. Ny anton'izay rehefa natao moa zany ny fanadihadiana Ertina Nanjarason tao amin'ireo resaka ny fanaovana tamin'ny solombavambahoaka izay nanomeny vaovao dia tena nisy tokoa ary tsy afaka mandahy intsony zany ireo solombavambahoaka ireo fa nisy le vola izay nomenan'izy ireo 5 millions de francs. Izay ny vola ndraisin'ireo solombavambahoaka izay ny ministera tsirairay avy misy amin'izao fotoana izao no nameny vola. Misy ny mandeha tsy dimidimy, misy ny mandeha tsy valovalony anivon'ireny ministera ireny ary ireo izay nitondra fitenenana mialo lalana ny fitenenana dia nandray mihoatra noho izany ary hoentina ao anatin'ny vaovaon'ny fahita lavitra moa hoe izy avy ireo solombavambahoaka mitondra ny fitenenana somary mafimafy zay ireo zany ray nandray vola betsaka indrindra tamin'ity fifidianana ny volavolan-dalàna izay fahalalana moa zany ify ny serasera ity ny Ertina Nzarason. Zany no karazana zavatra ny tranga tety amin'ny antenimieram-pirenena ity amin'izao zany dia efa avoaka ny efitrano tanteraka zany ny solombavambahoaka ary dia manatona sy ny fampiarahaba amin'ireo ministra izay tonga ity mpiambina anatin'ny gouvernemanta zany hoe ireo zany zareo solombavambahoaka mba nandany an'ilay lalàna dia mifampiarahaba eo zany ny ministra sy ny solombavambahoaka amin'izao alina zao ohatrany ireo teknisiana samihafa zany avy amin'ny ministera tsirairay avy dia efa samy mitady lalana zany ny solombavambahoaka samihafa taoriana zay fafitany fandanina ny ity lalàna zany mifehy ny serasera ity sy mampilasavinarivo asa misy fanontaniana ve mipetraka any? Mipetraka ihany ny fanontaniana hoe ny olona ao anaty lapa ve mba fantatra hoe isika zao dia mbola mampita en temps réel ny zava-misy any Tsimbazaza. Samy eritreritry izy fa matory daholo mpanoka zay. Le zavatra misy Ismaël Arzafinarivo fa tsisy mahafantatra intsony mampita mivantana sy manaraka akaiky ity toetra raha misy aty amin'ny antenimieram-pirenena ity isika satria dia efa azo lazana ao anatin'ny fety tanteraka zany ny antenimieram-pirenena ny nahagaga dia misy ny solombavambahoaka izay samy jiro avy any amin'ny fianaratsoa voalohany zany izay sany laza fa hoe izay tokoa zany le hoe fambajakana ny demokrasia izay lany aty anivon'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao tsisy mahasamy teny soa lany hoe atao hoe any zany le lalàna dia zay eo zany miantso ny tena aloha zany dia mandrabiraby hoe zay le izy miantso ny anaran'ny tena tsy hita zay atao hoe amin'ny antenimieram-pirenena Ertina Nanjarason fa dia manaiky moa zany ny zavatra tapaka asa ianao raha misy lazaina fa mifandrabirabiana ny betsaka ety. Ia, ho antanitsika ihany aloha ngamba ny Ismaël Arzafinarivo ny mety hoe hevitry ny solombavambahoaka sasany aloha zany any amin'ny zay fanapahana hevitry nakatoy ity fehezan-dalàna ny serasera ity
misy moa zany reo mandaty te hiresaka dia mitady lalana andeha ody satria fa misy mitsofoka anatina fiara zany ny sasany zany efa mandeha efa miainga ny fiara ny sasany dia misy hoe manao fotoana ny anteraka afany hoe aleo fa rehefa avy eo misy an'izany moa zany ny feo eny aty hoe mandeha asa mbola misy toerana hafa ve anaovana lalonana rehefa avy eo sa anaovana inona fa zay zany karazana kody miainga aty hoe zay efa dia rehefa avy eo dia samy misy mitsofoka anatin'ny fiara dia mitady lalana ny sasany ho an'ireo sombamoaka hafa moa zany zao dia zahantsika ihany hoe mba hantanina ny heviny izy ireo fa ny aty ivelany zay fa raha ny ato amin'ilay lalatsara lehibe hiakatra ato amin'ny efitrano fivoriana dia mbola maromaro zany ireo sombamoaka ny mbola mijanona mbola manao ilay hoe fiarabana sy firesadesana amina ministra eto an-dalatsara eto zany amin'izao fotoana izao Ismail Zavanarivo dia zahantsika ihany moa nitady ny karazana réaction avy amina solombamoaka sasany zany izay mety anoika hevitra ihany hoe manahoana ny fandaliana izay fety an-dalàna izay Ismail Zavanarivo. Ato moa misy ihany zany ny sotenam-panjakana ato misy ny edina ny republika izay misana ny fotodrafitrasa anisan'ny délégation avy amin'ny fanjakana tonga teto an-toerana avy mato ministra nanositra nanatrika hatramin'ny farany ilay fandaniana ny ity voafezan-dalàna ity ianareo délégation mafunda avy amin'ny gouvernemanta dika amin'izay zany le hoe manoana solombamoaka nareo na mampisika tsy mety hampandany an'ilay fezan-dalàna. Tsisy hoe manoana tsisy hoe fampirisihana amin'ny démocratie iran'izao tontolo izao dia misy ny atao hoe proposition de loi izay ataon'ny gouvernement dia nanao ny proposition izay amin'ny gouvernement anjaran'ny député anjaran'ny sénateur na mandany na manao amendement na tsy mandany an'ireny volavolan-dalàna izay atolotsy ny gouvernement ireny. Noho izany dia tonga eto izay ministra rehetrarehetra solitena amin'ny gouvernement solitena amin'ny premier ministre manatrika dia noho ny vokatra hitantsika teo moa dia misy ny amendement dia nataon'ireo député dia izay no hitantsika teo izay natao hoe démocratie. Eny tetỳ dia mato-ministra hoe nisy karazana vola ny etsokodina ny ampandaniana azy io asa afaka miteny ve ianao hoe tena marina tokoa zay sa zay aloha izay ministra tsy nahita an'izany vola mihotrana izany tonga teo izay nivatanay tsy nijery baolina lohanina dia naresa raha ny ekipan'ny la Frantsa dia tsy nahita an'izany zay fa dia ny député teo no niteny taminay hoe naresony amin'izao andro alina zao ngamany ny vola ty ampaosinay raha tsisy akory no hoentinay ihany sahiran-kirana amin'izao andro mangatsiaka izao tsy nahita an'izany zay taoko. Ia, tapaka ny namana Eritiana ny Anjarasoa mahavariana ihany aloha ny hoe numéro 2 ao amin'ny gouvernement tsy mahay manavaka akory ny hoe projet de loi sy ny proposition de loi ozy izy hoe lany ozy ny proposition de loi avy amin'ny gouvernement fa apetraka izany fanamarian'izany hoe rehefa ny gouvernement no mandefa lalàna eny amin'ny antenimieram-pirenena andriamato ministra ao amin'ny gouvernement dia projet de loi no anaran'izay fa raha ohatra avy ao amin'ny antenimiera no manao tolo-dalàna ny filaza azy izay no atao hoe proposition de loi. Fanamariana ihany zany satria indraindray sao dia mifangaro le resaka hoe inina atao ve ohatrany hoe tsy avy amin'ny gouvernement le ty zavatra ty fa natolotry ny solombavam-bahoaka dia mahavariana ihany koa le fientanana angeza. Namana Eritiana ry Anjarasoa moa manontany hoe nisy ve nivokizy ve ty teny hoe nisy ny vola ry Eritiana. Tsy maintsy mandeha